Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika riavako malalatra trety alarobia fa 7 ny volana jona ity. Ny mofonaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko faharoa, marika toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho niditra tao Kaperinao indray Jesoa rehefa afaka ny vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangana ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana ary izy nitory-teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralesisa eo aminy izay nolanjay nefa tà. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka dia nisoro ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesoa ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrian'ilay marary ny paralesisa. Ary Jesoa no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralesisa hoe anaka vao avelana heloka ao. Ary nisy mpanao an-dalàna sasany mipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe nahoana ilay ity no niteny toy izany, niteny ratsy izy. Iza no mahavela heloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra? Ary niaraka tamin'izay Jesoa dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin'ilay marary ny paralesisa hoe vao avelana ny heloka ao sa ny manao hoe mitsangana be tao ny fandriana ao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana aty ambonin'ny tany hamela heloka dia lazaiko aminareo, hoy izy tamin'ilay marary ny paralesisa, mitsangana be tao ny fandriana ao ka mody any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriana niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehany olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Ray masino mano masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Marary ny paralesisa no entin'ny namany ho eo amin'i Jesoa no mofinaina ho antsika rehefa afaka malala. Nisy jiosy vehivavy jiosy anankiray antsoina hoe Alice Parizeau, jiosy polonaise izy ity, izay niteny manao hoe ny tena fitiavan-namana dia tsy mila teny lava. Tsy mila teny lava ny fitiavan-namana fa avy hatrany dia mamonjy. Izany hoe ny namana tia ny tena zakaina dia izao, tsy hoe miandry fangatahana na miandry tenenina manokana vao tonga midodododo fa ny fitiavan-namana dia avy hatrany dia asa. Tsy mila teny, tsy mila kabary lava ny fitiavan-namana. Hoy ity Alice Parizeau ity. Fantatsy Alice tsara ny zavatra tenenina. I Alice dia hoe jiosy polonaise izay any teraka tamin'ny taona 300 maty aty amin'ny taona 700 izay jiosy niaritra ny fangirifina tamin'ny ady lehibe faharoa ary mbola vao any amin'ny 10 taonany dia efa nitolona dia efa niady ary isan'ny mpitsikilo mihitsy tamin'ny fanoherana membre na mpikambana ato anatin'ny fanoherana ny nazisma i Alice Parizeau tany Kanada moa izy teo arivo. Izany hoe ny fiainan'ity mpanoratra sady mpanao gazety ity ny fanaovana zava-dehibe antsoina hoe namana. Ary dia azo tarafina amin'ity marika toko faharoa ity ny atao hoe namana. Inona ny tena namana? Jesoa indray maka amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Luka dia nanazava ny atao hoe namana. Niainga fa amin'ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy hoe iza amin'ireo rehetra ireo no tena atao hoe namana. Ilay Samaritana tsara, ilay maratra dia namaly moa ilay
nametraka fanontaniana hoe nametrahana fanontaniana hoe angamba le Samaritana tsara fanahy. Ary dia eto amin'ity marika ity dia azo hitarafana hoe inona ny toetra ny antsoina hoe namana. Ary isika dia manana namana, maha-olombelona tsika, fa inona ny toetra ny atao hoe namana? Ianao ve tena mba namana? Raha namana ianao de inona ny tokony ho toetranao amin'ny mpiara-belona aminao na amin'ny namanao? Mpisantsaratra vitsivitsy ary zay aseho ny antsoina hoe namana eto. Marary ny paralysisa zay aretina ratsy tamin'izany fotoana zany, ny hoe paralysisa paralytikos, izay milaza hoe tsy afaka manao n'inon'inona, tsy afaka mianana fiankinana. Ary dia eo dia efa asehony lay tantara ty amin'ny marika toko faharoa sahady fa zany namana zany de zao voalohany indrindra manaiky iankinana, manaiky iankinana ny namana, manaiky anampy ny namana, tsy avy an-datsa akory lay namana, fantatra tsara fa aretina vokatry ny fahotana satria matoa de so ny teny hoe voafelany heloka ao, dia aretina zay vokatry ny fahotana no asehon'ny tompo eto hoe dia voavelany heliny de voavelany heloka ao de mandana mba ataony fandrianao ka mandehana mody any an-tranonao. Zany hoe eto ny namana dia manaiky iankinany lay marary. Raha tena namana isika dia azony namantsika idodododona, azony namantsika iankinana. Eto dia tsy ny teny na inona mihitsy araka ny tenin'ny Elisy Parizao teo, ny lay marary tsy refy eo mihitsy lay marary, fa dia tsy naneho fihetsika n'inon'inona mihitsy lay marary fa izy efa da no nanaiky hitondra azy, nanaiky iankinany. Ary namana de tsy vitany hoe manaiky iankinana fa mitondra vahaolana am'lay olana lay antsoina hoe sahirana, lay manana sahirana ianao dia mandalo zavatsarotra ianao, mandalo zava-manaiky ianao de zao manaiky hanampy azy, manaiky hanampy azy ary manaiky hikaroka vahaolana ho azy, tsy mialangalana, tsy avy an-datsy fa manaiky hikaroka vahaolana ho azy. Ilay fisalatsiana hoe Jesoa ao Kapernaoma, tranon'i Jesoa zany amin'ny marika sy amin'ny filazantsara sinoptika indrindra Matthieu moa dia tranon'i Jesoa ity to Kapernaoma ity, dia feno olona lay trano, feno olona lay trano, hipoka lay trano. Rehefa miteny hoe feno hipoka, misy vahoaka be deabe zany, betsaka ny olona, foule hoy ny teny frantsay zay oclose ny teny grika. Zany hoe amin'ny filazantsara rehefa miteny hoe vahoaka de tsy voatery hoe vahoaka miaino an' Jesoa, amin'ny filazantsara de tsy voatery hoe vahoaka azo itokisana. Fantatsika tsara ny vahoaka nanatrika any Zakaiosy, tezitra tamin'ny Jesoa rehefa niantrano tao amy Zakaiosy, vahoaka tezitra tsy iny any. Fa tsaroantsika tsara i Bartimeo izay ny vahoaka koa nibahana azy, zany hoe ny vahoaka tsy voatery hoe ho lazo ianteherana fa ndraindray ny vahoaka mibahana anao, ndraindray ny vahoaka vato misakana. Ary zay nahatonga an' Jesoa tsy natoky mihitsy ny vahoaka, nandrosotra ny vahoaka ary izy satria ny vahoaka de zao tsy voatery hoe mijeritra hiahatsara anao, fa mety ny vahoaka zay resahanao, ny olona be deabe zay resahanao de zao mety olana mihitsy indray azy, mety mibahana indray azy, mety mitondra olana indray azy lay vahoaka, ary mety tsy faly mihitsy am'izay mety ho mampety ny fiainanao lay vahoaka. Eto ary de zao vahoaka mibahana lay malary ny paralysisa, feno ny trano, mety vahoaka ho tia teny reo, mety vahoaka tsy mieritreritra anao reo, mety vahoaka marina fa misy koa ny vahoaka mahafinaritra, fa misy koa ny akabeazan'ny vahoaka misaotra masina de zao olana, vahoaka ny antsoantso hoe omboy tamin'ny hazo fijaliana. Ary dia io ara fa nibahana lay malary ny paralysisa lay vahoaka, marina fa iaino an' Jesoa izy, saingy zao tsy any am'le fiainon'le vahoaka ny tenin'i Jesoa
ndresahany marika fa vahoaka izay nibahana ity marary ity, tsy nanampy ity marary ity. Ary dia ireo marary ireo efa-danamany kosa no nitondra nitady vahaolana manoloana lay vahoaka zay vato misakana. Ravako malala hotsika manao hoe inona moa ny atao hoe namana? Ny atao hoe namana de zao vonona hanampy anao, ary ianao namana de vonona hanampy namanao zay tazanao fa misy vato misakana, tazanao fa misy olona hanakora azy, tazanao fa misy olona hanome tsiny, zany hoe zany namana zany de zao tsy miraharaha vavan'olona, tsy hoe satria zao ny vavan'ny olona de tsy hanampy, satria ny olona rehetra mety tsy mandany, mety tsy miandany aminao, fa ny namanao kosa de zao tsy voasakan'zany, tsy voasakan'zany vavan'olona, tsy voasakan'ny fijerin'olona rehefa tena manampy marina. Ary vitsy ny namana tahaka zany, tahaka reto efa tara reto, hoe tsy miraharaha zay mety ho vavan'olona, tsy miraharaha zay mety ho vato misakana, fa mitondra ilay marary. Fa ny faharoa de zao, ndreto ary izy efa da tsy ny raharaha mihitsy zany zay mety ho tabataban'ny olona, fa de miakatra teny amin'ny tafo, miakatra teny amin'ny tafon-trano, asa azonao sara an-tsaina ny hoe ny zavatra mety hitranga nongotany ny tafon-trano, ary tsy ny raharaha mihitsy zay mety ho ateraky zany, ny fandaniana ateraky zany, satria rehefa alanao ny tafon'olona de tsy maintsy honeranao, alana ny tafon'olona tsy maintsy honerana, zany hoe tsy ny tena namana de zao tsy nitsitsy mihitsy, tsy hoe tsy natahotra vavan'olona fotsiny ny tena namana, fa izao tsy nampaninina azy mihitsy ny handany, ny sahirana hoe de tsy maintsy alovidy indray ty tafo ty rehefa aveo, tsy maintsy honerana ty tafon'olona ity, tsy maintsy averina milaoniny ty tafon'olona ity, tsy ny raharaha zany mihitsy izy efa ta, fa zao ny maha-maiky azy dia ny amaha-olana ity namana ity. Ny fitiavan-namana ravako malala dia tsy hitsitsina vola, tsy hitsitsina herintsandry, tsy hitsitsina fitiavana, dia miezaka be izy efa niakatra eny ambony tafo. Azonao sara an-tsaina hoe zany noho ny fitiavana ity namana zay niankina aminy, zay nanantena azy, zay tsy mana vahaolana afa-tsy izy efa ta, izy efa ta zany izay nitondra izany fahasairana zany teo amin' Jesosy. Dia rehefa tonga teo amin' Jesosy izy, azonao sara an-tsaina fa nahitan'zany finoana zany Jesosy, tena nasitrana ilay marary. Inona lay finoana? Izy efa ta zany de tena resy lahatra mihitsy hoe rehefa tonga eo amin' Jesosy de sitrana, ary izy efa da de resy lahatra, fa ho sitran'io satria sarotra mihitsy indray ny hoe hivoaka avy amin'iny tafon-trano iny, tafiditra amin'iny tafon-trano iny, amin'iny zany nampidinina lay marary, fa izao sarotra amin'iny ny amoahana azy io ndray raha tsy sitrana izy, zay mahatonga an' Jesosy hoe be finoana, ampidinina avy eny ambony izy fa tsy ho azo eritreretina mihitsy ny ivoahany amy tafo, midina avy eny amy tafo azony tanterahana, fa ny ivoahany eo amy tafo sarotra de sarotra mihitsy, noho zany izy efa da zany de sao resy lahatra manao hoe eto amy tafo ito no miditra fa mivoaka avy etsy amy varavarana eo. Zany hoe lay finoana ilay izy efa da zany de tena sarobidy mihitsy, ary io no hitan'i Jesosy izay finoana zay hoe andray zato finoana izy efa da reto, vitany napiditra azy amy tafo ary mino izy fa hibatany fandriana io hivoaka ny varavarana. Ravako malala ny finoan'ny tena namana, ny namana dia olona mahatoky, ny namana de zao olona manam-pitiavana, zay mahatonga ny mpisaotra masina nge nanazava manao hoe reto telo rehetra no mitoetra ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Hita teo amin'izy telo lareo itoetra ireo, ny finoana ve io fa tongany eo amin' Jesosy io fa tongany eo amin' Jesosy io lay marary, ny fanantenana ve efa nanantena izy fa ho sitrana, ary ny fitiavana ve io izy nibata ny sahirana lay marary ny paralesisy io.
Zava-dehibe afaka malala ny fitiavanamana. Ny fitiavanamana dia manjary finoana, manjary fitiavana, manjary fahafoizana, manjary fiezahana. Ary dia rehefa tonga teo amin'i Jesoa ary ilay malary ny paralysisa de hoy Jesoa anaka voavela mielokao. Nytoy ny ery ambany de hoy Jesoa taminy manao hoe mitsangana betao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Zany hoe efa ela tsy tao an-trano ity marary ny paralysisa ty. Efa nilaozany ny olona, efa nariny ny olona satria marary, satria maloto, tsisy mpijery, tsisy mpiraharaha ity marary ity. Tena veriny Jesosy ao tokantrano izy noho ny fitiavanamana. Noho ny fitiavany reto namany reto de zao tafaverina ao amin'ny tokantranon'iray ilay marary, tafaverina ao amin'ny fianakaviana ilay marary, tafaverina amin'ny fiainana indray ilay marary. Rehefa avy nandray ny famelan-keloka, afaka malala sambatra ity marary ny paralysisa ity. Tsy ny faharariany akory mahasambatra azy fa izao n'izy nananamana nitondra azy teo amin'i Jesosy. Izy nananamana nitondra azy teo amin'i Jesosy. Moa ve isika kristianina tena namana tokoa, manoloana ireo karazan'olona izay mety manana olana vohika any anatin'ny fiarahamonina, tsisy miraharaha, tsy misy mpijery. Amin'ny psychologie de misy ilay antsoina hoe effet de puits. Zao lay tantara nalainy ity tantsahana, nalainy ity tantsaha anankiray na ity olona anankiray niady lavaka izy fatsakana zany. Rehefa nady lavaka fatsakana izy de nataony malama tsara ny sisin'ny fatsakana, lavaka zany io, tsy hoe fatsakana fa lavaka. Dia nampidiriny tao ny voalavo be dia be, malama be zany io, vita beton tsara, malama tsara. Nampidiriny tao ny voalavo be dia be de nalatsany tao. Ary de rehefa nalatsany tao re voalavo reo dia maro be dia be de nandratsahany hena de nomeny sakafo, de nihinana ireto voalavo reto. Aveo najanona ny sakafo, fanandramana moa zany natao amin'ny psychologie. De aveo rehefa aveo nihinana sakafo reo voalavo reo. Ary rehefa kelikely de zao tsy nomeny sakafo intsony, noana ary le voalavo. Inona no mitranga? Miandry le voalavo noana, miandry le voalavo noana. De inona ny hitranga? Ifampihinana lay voalavo, ifampihinana lay voalavo ary tsy hijanona ifampihinana izy. Ary nefa rany de zao voalavo ray ngeza be sisa ny tavela, voalavo ray ngeza be sisa ny tavela satria hohaniny daholo ny namany. Misy zany fampihinana de miady farany voalavo anankiray sisa ny tavela. I voalavo anankiray tavela io rehefa jerevana am'izay de avoaka n'lay mpona fanandramana lay tantsaha, avoaka n'lay voalavo. Ary rehefa avoaka ny voalavo anankiray ngeza be natavy efa avy nihinana ny namana nandritra ny andro maromaro io, de inona no hitranga? Rehefa mivoaka io voalavo io de zao tsy voalavo tsony io, voalavo no hitanao eo fa tsy voalavo tsony io, fa lasa izy mitady voalavo hafa hohaniny ny namany. Zany hoe rehefa tafavoaka avao anatin'io lavaka io izy de zao niova izy, nanova azy lay tsy fisikaly, nanova ny toetrany lay krizy, lay tsy fitsikalina, tsy fahampitsakafo, lay fahoriana de nanova azy ka nanjary nihinana ny namany izy. Ary na de fa afaka tao anatiny io zavatra io azy izy de zao mbola nihinana ny namany ihany izy. Ary dia eto amin'ity mofinaina eto am-piarahatanantsika ity de mampianatra mifanohitra am'zany ny fitiavanamana, de mahatonga antsika hifanampy, mahatonga antsika hifanohana fa tsy hifampihinana. Tsy hoe satria misy zavatra sarotra, tsy hoe satria misy zavatra manahira, satria ao anaty krizy de hifampihinana, na hifanimba, na hifandratra, na hifanambaka, fa ny namana de zao mitondra mavesatra, mamaha olana,
Aza izay ny tian'ny tompo ho takatritsika ny amin'ny hoe tiavy io namanao io tahaka ny tenanao. Tsy ataonao tohatra fiakarana izy fa ataonao zay ivelarana, zay asambatra azy, zay no antsoina hoe namana. Revako malala meteza ary ho namany namanao, meteza ho naman'ny olona sahirana, ary rehefa mba mana namana kosa ianao de atsao izy, tiavo izy, karakarao izy. Dia izany toe-panahy zany no nahatonga an'i Paoly ny teny manao hoe aoka hanao ny nama mihoatra noho ny tenany avy. Am'izao andro iantsika zao revaka malala sarotra ny miaina ao anatin'ny fiarahamonina satria manjaka ny fifiantsaram-belatsia. Misy mivadika amin'ny namany, misy namana an'io fahavalo rahampitso noho ny tombotsoa. Eto dia hitsy ny marika zany toe-tsay zany hoe ny tena namana de zao, mamonjy ao anatin'ny fahoriana, iantehrana ao anatin'ny zavatsarotra, mitondra vahaolana, mitondra ho eo amin'Andriamanitra, mitondra eo amin'i Jesoa, mitondra am-bavaka, ary tsy hoe mitondra am-bavaka ihany fa vonona ny an-dany, vonona ny anohana, vonona ny amaholana mihitsy amin'ny lafiny rehetra. Engany avako malala ho namana mahatoky ianao. Vavakitsika, tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny ity tantaran'ny marary ny paralesisa ity zay nananamana nahatoky, nananamana tia azy, nananamana zay nahafoy fotoana, nahafoy fahasalamana, nahafoy herintsandry mba hitiavany namana. Vavakizay tompo, mba ataovy ho namana mahatoky, ataovy ho mpitondra vahaolana ho an'ny namanay, ataovy mahatondra ny namanay eo aminao Jesoa. Mamelahany eloko raha toa ka mpitsara ny namanay zahay, mamelahany eloko raha toa ka tsy hainay ny mity ny namanay, mamelahany eloko raha toa ka tsy tena namany zahay. De omeo namana mahatoky koa zay tompo satria avy aminao zany, omeo namana azona iantehrana izahay, ary omeo namana koa iantehitra aminay mba anehoanay vavolombelona fa mahatoky zahay. De taio ny ity tontolo andronay ity tompo, mba ahatsapahanay ny halehiben'ny famindramponao, fahasalamana, hery, tanjaka, fiadanam-po sy fifaliana zahay. Ataovy mavokatra ny asan'ny tananay ary ataovy mandeha amin'ny fahamasinana hatramin'izay. Mipetraka amin'ny tontolo andronay ampelantananao mba hizaranay fitiavana, hizaranay fifaliana, mpiarabelona aminay. Misaotra Jesoa. Amen.